Le zavatra naseho a sabotsy alina zareo nandeha namonjy fety tany dia nanomboka alahady maraina no fanina aloha izy netombohany fanina izy roa samy fanina dia avy eo nandoha foana dia rehefa nandoha foana zareo a dia niezaka misotro rano manarina an'le zavatra very zany dia tsy nety stable mihitsy anefa tsy nety stable mihitsy anefa netahan zareo a fa vao maika ny empireny eo dia tonga dia nentina tao amin'ny HRS dia tao amin'ny réanimation a dia ny zavatra nitarainany taminay nanomboka teo a manomboka folomy masony dia ny vavany manomboka miraikitra tsy miresaka tsara ohatratsika izany zany izy fa ohatrandre mibata be reny dia ny ao amin'ny tratra ny taraina marary be tena marary be dia tsy afy miaina mihitsy. Ny sakafo self service dia ny sakafo amin'izay zany zay dia za moa efa tafiditra volo tao anatin'le alcool dia tsy dia tia sakafo intsony dia zao sakafo dia fa le mpandekamako anankiray sakafo be dia le ry mbola tsisy symptôme teo fa nisy efa tamin'ny telo ngamba raha tsy diso zako efa tamin'ny telo tany ngamba dia nisy bany anankiray narary dia nivacuena tamin'ny taxi nakaty dia tsy tonga taty kory izy dia maty dia niteny taminay le tompony anniversaire hoe zaho izy andeha hamonjy any cousinay fa maty izy dia hoe cousinareo izy dia le cousinay nandeha taxi teo izy dia namonjy anazy taty izy dia zay za mbola toto ihany ka hatramin'ny 5 maraina tamin'ny 5 maraina zay vao lody dia mbola bandibandy sy papetabe zay teo dia mbola nisotro dia tamaraina tamin'ny 5 amin'izay zany lody dia nody tany an-trano dia natoy eo patoriana natson'le tompony anniversaire hoe ianao ve tsy maninona ao izy dia tsy maninona ao za tsy mandoa izy tsy mandoa dia nandeha any dia nandeha dia niantso anahy amin'izay le maman'le mpandekamako hoe marary izy onja le mpandekamako anankiray maty ato dia marary izy onja dia marary inona dia tsy mahita tsony ny masony izy malemy ozy dia niantso anahy indray izy tamin'ny 3 maraina teo hoe maty izy onja dia zay vao nakaty dia tonga taty efa ankizy be tabe izy zareo no mivoaka tao efa maty. Misy miteny hoe tsy mihinana zavatra mamy tsy nahavoakasika anareo manao zay za zao tsy mihinana zavatra mamy dia nisy donao tao fa za tsy mihinana fa ny gâteau aloha za nihinana gâteau dia zay ihany nefa ny zavatra mamy tao ngamba raha tsy diso donaty dia gâteau. Hoe misafidy zany dia satria mirorosana ny olona hoe misy miteny folo roapolo dia fily manaraka dia tsaboly amin'izao fotoan'izao ia izy ty moa zany tsy hoe ny hôpitaly Ravoahangy ihany mety nandray sy nandehanan'izy ireo dia izay indrindra manko no tsy dia tsara hoe teny vatana fa raha ty tao aminay zany nanomboka tamin'ny roa teo nanomboka nandray hatramin'ny maraina andreny ary amin'izao mbola tsy fantatra hoe mety mbola misy ho avokoa ve dia raha mba mety amintsika dia ho atolotra antsika tsy hoe la hoe zao le izy rehefa tena hoe feno le satria ny sikra tenena androany mety hiova raha-pitsona afaka fotoana fohy dia manjary lasa hoe mety ampiroro saina olona indray zay zavatra zay. Ny sabotsy 24 jona tokony ho tamin'ny 9:00 no nanomboka ny fety tao amin'ny trano fanaovana lanonana iray tetsy Ambohimalaza eo amin'ny sampanana ivily ho an'ny Imerikasinina. Vao nanomboka kely anefa ny fety efa nisy ny tanora iray narary tampoka hoy ny renin'ilay tompon'ny fety. Karazana tsakitsaky maro no nomanina nandritra ny fety ary naka-panao sakafo na traiteur ivelany izy ireo nandritra izany. Nanao misy événement zany anniversaire an-dranako tamin'ny sabotsy 14 juin 2025 teo tokony tamin'ny 9:00 dia ny zazanako telo vao posina ra-tsakafo dia ny iray maty eo fa ny anankiroa mbola afaka ny tsaiko firy era taty ariny dia maromaro ny voaposina tao anaty zavatra zay dia tsaka ny maty.
Le sakafo misy roa karazana, ny anankiray cocktail, dia ny anankiray crudité na composé. Cocktail zany no misy mitondra ny ondy, satria ny rava ny fety fa maty le zaza iray voalohany, dia rehefa maty le zaza dia lasa ravana zany le fety, dia nisy mitondra ny ody le cocktail fonosina tamin'ny ferventation, dia le tonga tany an-trano maty daholo zany izay olona mihinana an'ilay izy. Fa misy mitondra namana, ohatra 30 zany no tena izy, fa exact fa mbola misy mitondra namana, misy mitondra namana ihany ny sasany. Tsy mihinana ilay sakafo satria narary zany ilay zaza anankiray dia tetra tamin'iny, dia nitsaingiko izay voatsaingiko teo fotsiny dia le nem sambosany teo akaiko, fa tsy tandray ahy zany, izay nahatonga anahy tsy mihinana an'ilay izy. Le traiteur koa laza hoe tany tamin'ny Facebook, tsy haiko aloha fa nisy miteny hoe maty koa le traiteur, fa tsy tsy mahalala hatreto, fa nahatra anazy azo teo mbola nahazo, mbola mipanipy be izy miresaka aminay. Ny sakafo izay nohanina nandritra ny fety no nitarika izao loza izao hoy ny fianakavian'ny maty iray. Anisan'ny namoy zanaka nandritra ny loza ity reny mpianakaviana ity, namonjy ny fety avokoa ny zanany 4. Avitra tsy naninona ny zanany 2 satria ny sakafo tsy nohaniny dia ny donate, saingy ny iray amin'ireo zanany no maty raha mbola anaty fitsaboana miady amin'ny fahafatesana kosa ny iray. Le tompony anniversaire mpiara-mianatra tamin'ilay zanako vavy, dia izy io nefa ny zavatra nahavarinana kosa aloha apetrako taty amin'ny voalohany, izy tsy vao indray mandeha iny nanao an'io, fa efa nisy fotoana izy nanao an'io, fa tsisy problème, tsy tadidiko na herintaona zay na 2 taona izy nanao, dia ohatrany tsy nisy naninona mihitsy aloha, tsy naninona ilay zanako. Fa ny zavatra tena nahavarinana azy tao anatin'ilay izy fotsiny, le tamin'izy 4 mianadahy dia ny anankiroa tsy naninona zareo nandeha, fa ny anankiroa le zanako anankiroa lehilahy maty le iray voalohany, dia le vavy mbola miady mafy ao izy ao. Fa 20 taona lehilahy maty, dia 12 taona le anabaviny. Dia ny tena zavatra nahavarinana fotsiny hoe le ankizy tsy naninona zany mitantara hoe za tsy nihinana zavatra anankiray tsy nohaniny tao anatin'ilay sakafo rehetrarehetra, zany hoe le zavatra anankiray tsy nohaniny io donaty, le donaty zay ihany tsy nohaniny. Tonga dia hitako mangana be ny masony, le ambany masony ity, dia nandoa izy dia mandoa maitsomaitso be ny lohany, dia avy eo amin'izay izy tsy mahita ozy ny masoko, dia mitsy mahita dia izay daholo nefa ny rehetrarehetra tao tany amin'ny maso daholo, sepotra, dia avy eo sepotra amin'izay fa hoe misy zavatra manakana atao amin'ny tendany ato, dia izay moa zany tena nalavo an'ilay zanako le sepotra. Anisan'ireo nanatrika ny fety ity tovovavy ity, ny fisehony aretina nandoa maitso sy mainty, nalemilemy sy nanjavona ny maso ary sepotra, misy ihany koa ireo tsy nahatsiaro tena hoy izy. Tamina somary ohatry ny nanindro ny ambava foko, dia ny matsoko nanjavozava, dia reraka, dia vao nahazo fanafody anefa dia tsy naninona fa safatsara. Nisy tamin'ireo tanora namonjy ny fety no tsy naninona, anisan'izany ity tovolahy ity izay tsy nandray sakafo mihitsy raha ny fanazavany. Zay tonga tany efa taratara vao tonga, dia efa teo ny sakafo, dia nanomboka ny sakafo, dia za moa zany sosotoka dia tsy dia ny sakafo, fa le namako maty tao no sakafo be, dia tsy fantako hoe inona tamin'ireny sakafo ireny le izy, fa izy tsy nitaraina narary teo, tsy naninona fa hoe ody izy, dia nody izy dia tonga tany an-trano izy dia maro narary, dia finaka aty amin'ny urgence dia maty ao. 50 teo ngamba raha ny fijeriko fotsiny aloha, mety amin'ny 50 teo izay ny tao, dia ny akabeazany hitako daholo, fa ohatra vitsivitsy ihany izay tsy naninona. Omaly Alahady nanomboka tamin'ny 2 ratolakandro, nanomboka tonga teny amin'ny HGRA ireo marary, nitovy avokoa ny fitrangany aretina, nisy ihany koa ireo namonjy hopitaly hafa. Velo taraina nefa ny fianakaviany marary
no ny fahatapahany herinaratra matetika tao amin'ny hopitaly izay nampanano sarotra ny famatsiana oxygène ireo marary sy ny famonjena azy ireo. Potaina oxygène mbola za zao nanisan'ny sikotra niaraka tamin'le razoky mpanosika an'le razana tao dia tsy ampy ny rallonge zareo dia lasa nakatany an-trano andro amin'ny 12 alina satria le anabaviko tena efa hoe miady mafy izy dia tsy maintsy aiza le madama ray teo iny zay tsy le madama iny fanakaiky teo dia hoe mba afaka mindrana aminao avy dia tsy maintsy rallonge anankitelo nalaiko niala avany an-trano tsisy matériel mihitsy le hopitaly. Ny hitako anankiray tena navoanay tao maly satria tapaka foana le jiro dia rehefa tapaka le jiro le zaza sepotra be dia mipika le izy dia elaela indray vao ohatra miverina ndresaka hoe miandry an'le groupe ela be zany mety ela zany le groupe vao micharge ave sa hoe ahoana sa dia elaela le izy dia efa sepotra be indray le marary zay indray le izy vao miverina dia farany ary moa tena sepotra be le anamena dady izay nandraisana zareo fanapa-kevitra hoe andao hitady oxygène le hoe popina dia andao atao any izy mozany efa tara ihany. Nanomboka omaly ihany koa no nampidirina tao amin'ny hopitaly ny zafikely n'ity ramatoa iray ity kanefa tsy zarizary ny fandraisana azy raha ny fanazavany. Rehefa fantatra fa andalo tao amin'ny HGRA ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka ny maraina teo vao navoaka ireo fandriana sy fitaovana nandraisana ny marary hoy izy. Nandraisana an'le zafikelyko zany dia tsy mba misy an'ireny hoe alaina hoe mameno fisana iny fa be da be le olona indray niditra dia tonga dia mandeha fotsiny dia amin'ny couloir daholo dia amin'ny tany dia avy eo mba matikena maso azy dia chambre kely ray fandriana ray ny eo dia misy olona anankitelo amin'ny tany dia le vinantoko zafy amin'ny seza tsy azo hitsorana akory dia tao dia tamin'ny andro tamin'ny ray sy folo teo nanao mietsika le zavikeliko dia niantso mbola eo amin'ny tany dia lasa bataina dia feno olona amin'le couloir rehetrany dia ny tena mampalahelo nono avy le ministra dia misy chambre ihany kay asiana an'le marary ireo dia misy godoro vaovao be fa le zavikeliko zany natory amin'ny tany tsy nisy godoro fa le brancard reny fotsiny dia napetraka teo fa ohatrany mampalahelo le izy hoe marary ve dia atao ohatran'izay dia rehefa ho avy ny lehibe dia lasa misy fandriana vaovao amin'ny sachet dia hoe atandremo sao simba le sachet. Anisan'ireo namony ihany koa ny vadin'ilay tompon'ny toerana nandray ny fety nanamafy moa ity farany fanaka mpanao sakafo ivelany na traiteur ireo tompon'ny fety namafisina ihany koa fa tsy tao amin'ny tsena Ambaniriana no nisy ny lanonana. Aseo tsisy idirany tsena ny Sopway MCT ao ambany ny fanapozinana ara-sakafo izay mitsanga ety Ambomalaza sapana Amerika Siny. Mpanofatrano ao ambany le espace amin'le MCT Shop MCT no hofainay ny ao amin'ny rez-de-chaussée ny eo ambony kosa dia olona hafa tompoko no mikarakara sy mitatana izany. Nanome baiko ny anokafana avy hatrany ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny jeneraly commande ny farim-piadidiany ny gendarmerie Antananarivo.